Fitrandrana arena voajanahary ahina ho misy fandraisany amin'ny fifidianana ho ny firaisamonim-pirenena. Satampitondra-tena ny antoko politika vokatry ny diniky ny samy malagasy. Antoko APM tsy tokony ho kandida intsony Rajoelina noho izy frantsay. Manatitra ny arabatombo kilasy tongovavy tonga sindraina tao ato anatin'izao fotoana ny fampahalalam-baovao izao. Ampanajana sy ampitiavana no anasako anao naraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny farany. Vaovao manodidina ny fifidianana nisokatra tamin'ity androany ity ny fametrahana ireo antota-taratasy firotsaham-kofidiana ho filoham-pirenena. Raha ny angom-baovao dia mbola tsy nisy afaka nametraka izany antota-taratasy firotsaham-kofidiana izany ireo kandida efa nanambara tamin'ny fomba ofisialy fa hirotsaka hofidiana ho filoham-pirenena noho ny tsy famoahany eo anivon'ny sampandrarany etra ny taratasy 211 bis. Hatramin'izao misy sasivy ireo kandida efa nilaza tamin'ny fomba ofisialy fa hirotsaka hofidiana. Iray amin'izy ireo ny avy amin'ny antokotiky Madagasikara ny kandida Marika Ravalomanana izay nampiseho ny fahavonona ny atrika izay fifidianana izay. Germaine Menjanary, Mathieu Princy. Lehilahy enina ary vehivavy miisa telo hatreto no efa nanambara ofisialy fa hirotsaka kandida ho filoham-pirenena 2024. Marika Ravalomanana avy amin'ny antokotiky Madagasikara, Ajo Andriany Anarivelo antoko MMM, Lalaina Ratsirahonana antoko fihavanantsika sy Association An'i Kristy, Roland Ratsiraka Malagasy tonga sainana MTS, Tahina Razafinjoelina Firesakina Antitandrazana sy Tendrandriana Soloniaiko natolotry ny antoko PST, Yanika Ratsiraka izay narotsaka ny Arema, Masikola Mali avotantsika miaraka i Madagasikara na AMM ary Julien Michael Rasolofiniaina izay tsy mbola nilaza kosa ny antoko misy azy. Andrasana maraka kosa ny fanambarana ofisialy ny Rajoanary Mampianina, Parrain Auguste, Brunel Razafitsiandrofa, Andropela Ariandro Rajoelina izay andrasana rehetra na asahanohatra lalam-panorenana na tsy. Tsy fantatra nefa izay mety ho surprise ankoatr'ireo efa fantapantatra ho kandida ireo. Ratsy ivina dia nahatratra 970 nisareo kandida nirotsaka ny taona 2024. Tsy ivina fa efa samy tanan-draikitra ambony na koa mbola amin'ny andraiky ny avy ny akamandroan'ireo kandida hirotsaka ireo. Misy ihany koa ny mpandrarà mbola fanontaniana mipetraka hatramin'izao anefa raha anaparitaka vato no tanjon'ny sasany. Raha ny tombatomba mpamakafaka politika ireo kandida tena matanjaka sy efa nitondra ny Madagasikara ihany no mbola hifanandrina ny fihodinana faharora izy. Ka tena fitiavana tanindrazana, fitiavana ny vahoaka malagasy dia tsy any amin'izany hoe fanaparitahana vato zany, fitiavatena ilay izany zavatra zany. Ka raha mbola fitiavatena no manjaka eto dia tsisy andeha amin'ny laonina fa ho ana manokana tena hoe fitiavan-tanindrazana ny tena nahatonga anapa-kevitra hijoro eto amin'ny firenena atao anatin'ny fandraisana anjara atao anatin'izany hoe filatsana filohan'ny République Madagasikara zany satria mahatonga manaparitaka vato dia efa misy ny ataontsika hoe kajikajy politika ao anatin'izay. Ka raha mbola iaina amin'ny resaka kajikajy politika tsika dia tsy fitiavan-tanindrazana zany amiko. Vonina hiatrika fifidianana tokoa ven'ny fitondram-panjakana nisokatra ny fandraisana ireo antota-taratasy filatsaham-kofidiana kanefa tsy mivoaka ny 211 bis makasika ny taratasy kehitra izay tokony avy amin'ny tompona ndraiky mpanjakana. Ny kandida rehetra dia vonona. Raha nisany mety eo amin'ny 12 eo hitako efa vonombonina mikarakara ny taratasy fa ny fitondrana no tsy vonona. Misy zao kandida IP vola androany mbola tsy vonona fitondrana. IP an'ilay 200 millions d'ariary état 211 bis niovainy zareo nefa mbola tsy vonona indray ny fitondrana. Tsy ivina fa nisokatra androany tamin'ny 9 ora maraina ary tsy farina raha tsy nenina septambra ho avy izao amin'ny 9 ora hariva ny fandraisan'ireo antota-taratasy filatsaham-kofidiana eny amin'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana izay misokatra 420 ora amin'ny 420. Manana 12 andro ireo kandida natanterana izany. Samy manana ny vinany avy moa izy ireo ary resy lahatra fa mila votany Madagasikara noho izao fahantrana lalina izao. Nisy ihany koa nilaza fa tokony hiroso amin'ny Repoblika fahadimy isika noho ny fanitsakitsahan-dalàna amin'ny sesisesy.
Ialana tsiny fa nisy ny fifandisoan'ny sary nampitaina taminao teo faraka nefa nampitaina tena mpiandoandro dia fantatra izao fa misy olana ny fametrahana ny antota-taratasy n'ireo kandida mihefitra ny rotsaka hovidiana ho an'ny andro voalohany androandro ho an'ny kandida marika Ravalomanana dia nambarany fa ny lalàna no mamaritra ny firosoan'i Madagasikara amin'ny fifidianana ka tsy maintsy ho tanterahana izany. Fanadiadiana. Vonina tanteraka amin'ny fiatrenan'ny fifidianana ny antoko tiako i Madagasikara. Androandro no fotoana tokony nametrahany kandida Ravalomanana ny antota-taratasy ny firotsaka hovidiana tetsy amin'ny fitsarana avo mba lalam-pandrenana. Noho ny olana avy amin'ny fanjakana nefa ny tsy fisian'ilay taratasy ketra 120 bis dia tsy tanteraka izany fa metrahana ny antota-taratasy ny kandida Ravalomanana izany. Izy izay nanamafy fa ny lalàna no mamatra ny firoson'ny Madagasikara amin'ny fifidianana amin'ity taona ity koa tsy maintsy irosona izany. Androany tokony aterina l'izy fa mbola misy le 211 bis andrasana amin'ny dalainy efa tokony aterina zao tsy avoaka dalamo zany imprimé zany mbola miady instruction avy any amin'ny lehibe izy amin'ny administration zany amin'ny finance fa tsy maintsy mivay io ary tsy maintsy satria izy tena décret voalaza ny lalàna ny izy tsy afaka anao an'io mihitsy hoe tsy anao an'ity matozy nazy hoe isy ny fifidianana dia tsy maintsy manaja an'izay lalàna amin'ny fe fifidianana izy na dia décret milaza an'izay dia eto ambavaka mivay raha rivana pitsa. Raha nytetandro napetraky ny seni dia hatramin'ny fahenany volana septambra izao no farafanaterana ny antota-taratasy ho an'ireo kandida irotsaka hofidiana ho filoham-pirenena. Misokatra 420 ora amin'ny 420 ora no izany ny HCC andray ny antota-taratasy n'ireo kandida irotsaka hofidiana ireo. Taoriny nanatrian'ny kandida Ravalomanana ny fampahafantarana ofisialy ny momba ny sata-pitondratena ny antoko politika dia niroso teny amin'ny bureau-ny distrika n'Antananarivo voalohany tenany nanao ny fanamarihana tsoniana ny législation de signature isan'ireo ilaina amin'ny firotsahan'ny fidiana. Mijany eo amin'izay vaovao izay ihany diniky ny samy malagasy no nahazona nandrafitra ny sata-pitondratena ny antoko politika sy ireo mpirotsaka hofidiana. Dingana maromaro no natao teo alohan'ny atrikasa ny diniky takalo ary ny fanaovan'ireo mpitarika antoko politika sonia. Ireo andiny 12 mamaritra ny fampiarana ny sata ny adidy sy andraikitr'ireo rehetra nanaiky ankitsipona naosilny ilay sata. Ny tanjona dia nisy nazotra ampifidianana madio azo itikisana anatin'ny fentry ny demokrasia. Nampafantarana tamin'ny fomba ofisialy androany io sata-pitondratena ny antoko politika io. Fanadiadiana. Nisy nizotram-pifidianana demokratika sy azo itokisana ao anatin'ny fampanajana ny fihavanana sy ny fandeferana ampitsy fifanajana ny firotsahana antsehatra amin'ny fanoerana sy ny fisoroana ny osoka mba hisy ny fifidianana anjakan'ny rariny sy ny itsiny ny fitandrona ny fahamarinana ka tsy hanararaotra fahefana noho ny andraikitra sahaniny ny fanajana ny lalao demokratika ny fangarahara ny kontombola ampiasaina amin'ny fampelezan-kevitra sy mikatsaka ny etika ny fanekena izay voka-pifidianana ireo rafitiny ny votoatin'ny sata-pitondratena ny antoko politika sy ireo mpirotsaka hofidiana. Taridalana 13 pejy no volavolainy ireo antoko politika niaraka tamin'ny fondation Frédéric Schebert. Atao ao anatin'ny fanajana feno ny zoa makasiny ny hafa ny fanehoan-kevitra rehefa miady hevitra sy mikabary mandritra ny fifidianana ka fadina ny manao teny manafitohina sy manivaiva ny hafa na ihany koa ny resaka mahakasika ny fiainan'ny olona manokana. Fadina ny manararoatra mampiasa na mandeha amin'ireny toerana manokana izay manana hasiny ara-pinoana na mirakitra fahatsiarovana ara-tantara ireny mandritra ny fotoana fampelezan-kevitra. Izany natao dia ho fandalana ny fanjakana laika. Mandaty ary tsy manaiky ny fanomezana vahana ny fiantsiana herisetra amin'ny endriny rehetra. Singanana manokana amin'izany ny fandrahonana, ny famotehany zavatra, ny fanaovana teny sy fikasihan-tanana miendrika herisetra, ny fanakoron-tanana ny filaminam-bahoaka, ny fandrangitana fankahalana ara-boninkoditra, ara-piaviana, ara-drazana, ara-poko, ara-pinoana ary amin'ny mahalahy na mahavavy. Ankoatra ny fitondrantena n'ireo kandida dia eo ihany koa ny fepetra ara-pitondratena ho an'ireo mpisehatra politika mandritra ny fampelezan-kevitra. Mananjo anatanteraka fampelezan-kevitra ka lalàna ihany koa ny mpifaninana amin'ny tena. Araka izany tsy elingelenina ny famorian'olona ataony
sy ny fahalalana mivezivezy ankahalalana miaraka amin'ny pomba azy. Tsy sotasotaina ireo marika manokana izay entiny manasongadina ny tenany, tsy ho vitina ny petadrindrina, tsy ampitahorina ny pomba azy, tsy engelenina izy amin'ny fizarany trakta sy ny fametrahany afisy, tsy mikendry ny anivaiva na alala-baraka azy, alamina ampitoniana amin'ny alalan'ny fifampiresahana ny olana mety mitranga noho ny fifanitsahany fotoana sy ny toerana anaovana fampelezan-kevitra izay mety hiteraka fianjanany tady sy fifandranitana eo amin'ny rotota. Tandrovina ny fanajana ny fahalalahana maneho hevitra mivory, mivondrona ao anaty fikambanana sy mivezivezy. Nitodika manokana tamin'ireo antoko politika sy ny mpanao politika ny afatry ny ONG fihavanana. Ho tsarainy taranaka isika, ho hita ny piraitan-drazana, na ny fihetsika, na ny fiteny izay ataontsika. Ny vitsy miketrana irery ka lozan'izay hiaviany fanatohinana araka ny voalazan'ny Baiboly. Noho izany, tsara ny manamarika fa ianareo mpanao politika dia tsy mpifahavaly velively fa mpifaninana. Ka antenaiko fa fananana masina no atao tranga eto amintsika ka hatao toy ny adinombalahy ny mpianakavy. Natsangana ny komity vonjomaika anaramaso ny fampiarana ity sata ity. Mpandray anjara 520 avy amin'ny antoko politika izay samy manana ny firehan-keviny noho ny kondoa. Namolavola ny satam-pitondran-tena ny antoko politika sy ireo mpirotsaka ofitiny. Teo ny Tiky Madagasikara, ny PSD, ny Arema, ny Lider Fanilo, ny AVI, ny ASVM, ny MMM, ny RDA ary ny MTS. 30 mahery hatreto ireo antoko politika nanaiky nanao soni ity fifanarahana ity. Nitondra ny fanehoan-keviny momba iny fitsipitondran-tena ho an'ny antoko politika sy ny mpirotsaka ofidiana mandritra ny fifidianana ihany koa ny kandida Ravalomanana. Ao mafisy ny fahisany teboka nanosika ity kandida ity hanao izany fifanajana eo amin'ny samy mpanao politika izay tsikasitra ho tsy misy amin'izao fotoana izao. Germaine Menjanary, Mathieu Prince Atrany. Kandida isan'ny nanasony voalohany ny charte de bonne conduite ny kandida Marika Ravalomanana. Fifanajana eo amin'ny malagasy isan'ny voarakitra mazava ao anatin'ity sata ity. Ka isan'ny nanosika azy anasony izany. Io mantsy no isan'ny tsy ampy eto amin'ny firenena ankehitriny. Dia nanosony ity nge signature fa tsisy force d'exécution ahafahan'izy ireo manao azy. Fa na izany ara anisany nanao an'izy satria tao fa tena tsara be le rafitra anaovana azy ary isaorana ny tokony andraikitra rehetra ny karakara azy. Isaorana ihany koa zareo amin'ny Union Européenne sy ny Indis Frederic Ebert satria tena nanao izy nanampy anareo, nanampy antsika. Pampahafantarany firenena rehetra fa tokony anaraka tsara n'izany charte de bonne conduite zany tsika. Zava-dehibe ty a. Raha ohatra tanteraka soamantsara ty, voalohany tena zatra lehibe aty amin'ny fifanajana. Satria zay tsy ampy eto Madagasikara tsy mifanaja. Fanenjika fotsiny. Zatra faharoa dia hoe tena eken'ny rehetra ny valim-pifidianana io. Ninninona. Dia lehibe fifidianana toy ny fifananana masina samy malagasy ihany tsika. Fandalovana ny indriny eo. Dia vrendreo solondray. Tena hitandro toy ny anrak'Andriamasina mihitsy ty charte ty fa minoana reo za olona discipliné be rehefa izao ny fanarahana, izao fanarahana. Tsara ny manamarika fa isan'ny manana solon-tena ao amin'ny komity mpanara-maso ny fanatanterana ity sata ity ny antoko timy izay isan'ny nampahafantarina androany ihany koa. Ny antoko avy amin'ny fitondrana ihany no tsy tazana tamin'ny fampahafantarana ny satam-pitondran-tena n'ireo antoko politika sy ireo kandida mandritra ny fifidianana. Ho an'ireo antoko politika hafa dia tsy manam-piniavana irosoana amina fifampifehezana hitondra ho amina fifidianana madio ekeny rehetra izao fihetsika seho ny fitondrana izao. Fanampanazavana eo amin'ny sary sy rindran-tsariny Mathieu Prince. Zava-dehibe ary hitondra fanovana eo amin'ny fanaovana politika sy ny fiatrehana ny fifidianana. Ny fifanekenana nataon'ireo antoko politika sy ny sata amin'ny feny fitondran-tenan'izy ireo. Nahagaga ny rehetra, ny tsy fisin'ny olona avy amin'ny antoko ny fitondrana, tonga niatrika ity fotoana ity ho iatrany izy ireo. Raha tsy diso ankoatra ny tsy nisy antoko ny fitondrana TGV nanao soni teo. Ka izay indrindra no ahina nefa azadilona reo tompoko fa ny 2018 saika handalo crise isika. Azadinona koa fa président Marika Ravalomanana
dia nandresy teto Antananarivo 75%. Eo amin'ny 1,200,000 latsaka ny vato teto 75%. Nefa nandefitra izy na dia nahafantatra misy doublon noho n'inona iarovana zay krizy zay. Inona itenenako an'izany? Raha hisy krizy dia miankina président Rajoelina satria izy no filoham-pirenena, satria ary ny rehetra mihitsy no fananao soni teo fa ny parti tsy nanao soni teo fa ny rehetra fa fananao sonia hametraka an'izay soatoavina izay ny maha malagasy. Profo izao fa tsy te hametraka fifidianana milamina ny fanjakana malona ny fihetsika nasehon'izy ireo momba ny satam-pitondran-tena n'ireo antoko politika ity. Zay no lazaiko an'le hoe raha zaho zao dia ozy hoe tena fitondram-panjakana tokony hanao soniany sarty voalohany mihitsy satria olona tokony mampiatra ny lalàna izy zany fa tsy manao lalàna vaovao ho an'ny olona hafa noho ny mpanjakana. Raha tsy anao dessin aminareo fa hitanareo andavanandro eo fa zareo tsy voafetra ninina fa ny hafa no voafetra. Zaho zao dia nalahelo mihitsy tsisy mpitondra fanjakana ambony tonga teo nambaheny fitsiny ary indrindra fa misy engagé anatin'izany hoe marina zany satria tsy aintsy anana ny candidat ny olonareo any zany anay mampieritreritra sy ny ataoko hoe fetra ratsy amin'ny zavatra sy ny aviny iny satria le olona tena manam-pahefana amin'izao fotoana izao zaho zao ny antena mba anatrika teo ny ministre de l'intérieur na tsy anao sony ary fa dia tsy mbaloatra. Nambaran'ireo mpanao politika fa tompony andraikitra feno manoloana ny mety ofisier anakirondana eto amin'ny firenena ny antoko sy ny pomba ny fitondrana. Izy ireo ihany mantsy no any antoko tsy tazana tamin'ny fampahafantarana ity fitsipika ifampifehezana ity. Eo amin'izay vaovaon'ny politika izay ihany tsy azo ekena intsony ny maha-candidat Rajoelina amin'ny fifidianana ho avy ny APM tsy ny HCC irery no manana didy tsara io fizakan'izy pirenena frantsay io fa ny vahoaka malagasy tsy azo ekena ny tondran'ny vahiny ity tany malagasy ity ho iatran'ny fanazavana. Tsy dia magaga loatra raha iny valiteny izay nataon'ny HCC mahakasika ilay fitoriana nataony efa niso Herinaivo momba ny fizakana zopirenena frantsay any Rajoelina iny hoy ny APM. Mazava mantsy fa tsy HCC natao hiaro vahoaka sy fiandrianam-pirenena no misy eto fa HCC miaro tombotsoan'olo tokana izay nametraka fahefana amin'izy ireo. Iza moa iza no nametraka an'izany hoe HCC zany teo amin'ny toerany fantatsika tsara fa misy dia tanana zao fitondram-panjakana zao ary misy dia tanana goavan'ny filoham-pirenena no nametraka an'ireo mpikambana ao anatin'ny HCC. Raha izay manokana zany somary tsy nagaga rehefa napozina ihany iny valitenin'ny HCC iny. Ny lalana zany nafahana mitoro moa dia betsaka. Misy nametraka tany amin'ny tribunal de première instance izay zao nametraka ilay motion de déchéance teny amin'ny filohan'ny antenimiram-pirenena mba hafahany izy ireo mitondra ny raharaha eny amin'ny haute cour de justice. Tsy nanao an'izany ny filohan'ny antenimiram-pirenena ka dia miandry zany eny amin'ny tribunal de première instance. Fa raha ny fitsarana avy momba ny lampanorenana zany tsy magaga raha reny ny valiteny satria izy ve moa dia hiady amin'ny mpandobary. Mpandobary tiako tenena zany eto ny fiadidinan'ny repoblika ny filohan'ny repoblika zay nanendry azy ireo ka dia tsy hiady amin'ny mpandobary izy fa azo lazainy normal be reny valitenin'ny HCC reny. Ny vahoaka malagasy no efa mitsara ny mpitondra ankehitriny momba io raharaha io hoy hatrany APM. Ho azy ireo dia tsy tokony ho candidat intsony Rajoelina amin'ity fifidianana ho avy ity. Tokony atao mazava tsara zany le fitsipy-dalao. Iarahantsika malala ny fitsipy-dalao tiana itenena zany dia ilay lalàna mifehy ny fifidianana. Efa misy reny antota taratasy izay nolazainy ny fitsarana avy momba ny lampanorenana hoe reto ny antota taratasy tokony atolotry ny candidat zany ho fidiana ho filoham-pirenena. Izay zany dia tena mangataka ary tena tsy manaiky mihitsy fa indrindra ilay hoe tokony tsy maintsy mizaka ny zopirenena malagasy izay irotsaka ho fidiana. Zay zany tsy manaiky ary amin'ny herinay rehetra aminay antoko politika madio tsy candidat tsony Andriamatoa Andry Rajoelina. Tsy azo ekena ny fitondran'ny vahiny firenena malagasy ho hiatrany ny fanazavana. Tsy lan'olo mangasy manam-pahendrena akory Madagasikara. Mila malagasy mizaka zopirenena malagasy no mitondra ity firenena ity ho hiatrany ny APM. Naneo ny heviny avy hatrany mikasika ny filazan'ny HCC fa tsy mahefa manoloana ny fitoriana napetraka amina candidat filoham-pirenena ny Andry Rajoelina tamin'ny taona 2012 sy ny resaka fizakana izy pirenena malagasy ny paelalana fanirisoa Herinaivo tao anatin'ny page Facebook nomaly. Na itsy izy raha nilaza fa tsy mahay niasa ny ireo mpikambana eo anivon'ity androm-panjakana ity. Miala Irary Nombana, Andry Rakotomalala.
Namaly avy hatrany ny fitsarana avy momba lalam-panorenana na ny HCC ny Pailalana no sady filohan'ny RMDM diaspora any Frantsa Ramatoa Fanirisoa Erinaivo mikasika ilay didina avoaka ny HCC fa tsy afaka ary tsy anaty fahefana izy ireo ny tsara momba ny tsy fananany Andry Rajoelina ny zom-pirenena malagasy. Voalaza tao anatin'io didina avoaka ny HCC io fa ny fanjakana ihany no afaka manambara ny mbola fananany Andry Rajoelina na tsy ny zom-pirenena malagasy. Nambaran'ny Pailalana Fanirisoa Erinaivo fa sady miala andraikitra no tsy mahay ny asa ny mpikambana ao anatin'ny HCC ary tsy nifanaraka kory tamin'ny fitoriana napetraka izy ireo ny valitendy avy amin'ny ity androm-panjakana ity. Zay zany ny filazan'ny HCC hoe zany ozy izy dia midika fa any amin'ny initiativan'ny gouvernement no afana déclarer an'izany nationalité na an'izany perte de nationalité malagasy zany. Eo zany tsika miteny fa nianatra ve sa tsy nianatra ireo ao amin'ny HCC ireo satria mazava dia mazava ny lalàna mikasika an'izay ao amin'ny article 60 et suivant milaza fa eny amin'ny tribunal de première instance no mandeha ny resaka nationalité ary izahay tsy nangataka tamin'ny HCC hoe lazao fa tsy manana nationalité intsony Rajoelina. Ny nangatanay dia hoe invalideo lazao fa tsy ara-dalàna ny filatsahany Andry Rajoelina satria izy tsy manana nationalité ary noporofoinay fa tsy manana nationalité izy. Anjaran'ny HCC zany ny miantso mandefa ADD na hoe jugement avant dire droit na hoe didy savaravina na mandefa lettre pour conclusion écrite manao an'le question préjudicielle any amin'ny tribunal de première instance nahoana ny tsy nanao an'izany ny HCC. Tsy azo itokisana ny mpikambana ao anatin'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana hoy hatrany nambarany Fanirisoa Erinaivo. Faharoa raha ohatra ka hoe niteny zato hoe en tout état de cause ni la juridiction constitutionnelle ni aucune autre juridiction issue de la fonction juridictionnelle ne peut s'immiscer dans les compétences dévolues par le constituant pour constater la perte de la nationalité en vertu du principe de séparation de pouvoir. Il ne relève pas de la compétence de la haute cour de dire et juger que M. Andry Rajoelina a perdu la nationalité. Tintenena zany dia hoe ny gouvernement hono no mamoaka journal officiel milaza hoe very nationalité any Andry Rajoelina. Zay hony no andrasana. Déni de justice zany re olona. Zany atao hoe ny fotsy avadika ao mainty. Tsy hitanao zay elana bala hoe ahoana ny fomba tsy hanaovana le question préjudicielle satria fatana hoe raha manao ny question préjudicielle io izy tsy afaka andahy mihitsy ny any amin'ny tribunal de première instance na iodikoviana iodikavanana hoe tsy apiatra ny article 42 sy ny article 43 dia aleon'zareo miala amin'izay anao question préjudicielle zay dia lazainy fa hoe satria selon le parallélisme des formes, ni décret de naturalisation si de perte de nationalité, niveau comme journal officiel, dit que c'est compétence du gouvernement. Nisy ny filazana ny paritaka tao anaty tambajotran-tserasera Facebook androany afanomena ny zom-pirenena malagasy tamin'ny sarany 17 tapitrisa ariary ny filoham-pirenena ary tany Antsirabe no nahazony izany. Raha tena marina ny zavatra voalaza mipetraka amin'ny fanontaniana hoe iza no mpamadika tanindrazana ka nanome azy io zom-pirenena io. Ny fialan'ny HCC andraikitra momba ny fitoriana napetraka Fanirisoa Erinaivo ny amin'ny tokony tsy hampanan-kery ny firotsako vidiny Andry Rajoelina tamin'ny 2012 no anisan'ny lohahevitra ny bantoerana tao anatin'ny fandarana miara-manonja androany. Ankoatra izay dia nampitandrina ny mety ho faniliana izay kandida atahorany mpitondra ihany koa ireo mpiantsehatra atao anatin'ity fandarana ity. Mamitana izay Asin'Andriamalala sy Mano Randriamalala. Nampitandrina mafy ny mpitondra fanjakana mba tsy hanilika kandida nisy mba vamoaka fety raha lamosafimololona tao anatin'ny fandarana miara-manonja androany. Raha nambarany dia tsy tokony isy kilalao maloto ataon'ny mpitondra amin'izao azakazaka amin'ny fifidianana filoham-pirenena izao. Avy alao irotsaka avokoa izy ireo kandida mafia ny taratasy rehetra ilaina amin'izany mba hiantoka filaminana. Ny zavatra takina izy araky ny resahako teo dia efa vonona ho iato amin'ny filora valomanana. Vonona ny mpanohana azy ary vonona mihoatra noho n'izy an'izy izay. Hifaninana amin'ny ara-dalàna zay no tanjona apetrakay.
ary mampitandrina ihany izay ho anareo mpitondra fanjakana indrindrandrindra aoka tsisy nyendrika fanilikiliana amin'ny fomba hafa zay efa fantatra ny fomba fanaonareo na kandida izy na kandida iza rehefa manana ny totataratasy rehetra ilaina aoka tsy ho sakatsakanana am'izay resaka baiko midina avy any mba tsy afahany mahazo zay amin'ny totataratasy ilaina amin'ny filotsahako fidiny zany manafatra anareo mihitsy izay satria ny zavatra toy izany no mety hiteraka korotana ko eto amin'ny fireneny ity ray ao anatin'ny maro zay ianareo ny raisina tompona ndraiky rasaratrika misy izany ankoatra izay dia tantaratra indray ny fiandaneny fitsarana avy momba lalam-panorenana hoy ifanira zafy manatany miverina indray matsy ilay fanaony teo aloha ka nahatonga ilay fomba fiteny hoe azo raisina fa tsy mitombona efa misy tsy firindrana tsy fifampitokisana confiance manque de confiance efa manana hésitation toute hésitation confiance manque de confiance itsika amin'ny ACC teo aloha ka raha nisy an'ity version hoe Florent Rakotoarisoa ty satria tapitra mandany le ACC Jean-Éric Rakotoarisoa teo Rakotoarisoa remplace Rakotoarisoa ty zany dia mba nieritreritra ny rehetra hanova zavatra rehefa nanao séance d'information ny ACC teny amin'ny Nouveau-Tel nahitsy mihitsy ny Filomarka Ravalomanana hoe tena tsy mety firy ny fitoriana napetraka sy ny sisa ohatrohatr'izao manam-pahaizana be sy ny karazany fa rehefa mandeha le fitsarana azo raisina fa tsy mitombona de ndraso ezaka hijery voambolana zay fa mandady zany ny trambo am'le azo raisina fa tsy mitombona ny fandarana miara-manonja dia arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma manomboka amin'ny 7 sasany maraina manodidina izay vaovao izay ihany itondra valikafatra momba ny valitena nataony HCC amin'ilay fitoriana izay napetrany teny amin'ity androm-panjakana ity ny fikambanana ADM androany tamin'ny alalan'ny mpisolo vavazy no mafisiny fa miala olana tsy te ho diso eo anatrehany lehibe ny HCC amin'ny didy navoaka io Germaine Mejanahary Mathieu Princy raha ny HCC natao iaro ny lalam-panorenana sy ny fiandranam-pirenena no tsy maefa ny fitsarana ny fandikan-talana izay intsony no antenaina fantaninana napetraky ny mpisolo vava Eric Rafidson izay mpisolo vava ny antoko ADM izay tarihiny ny faniriso Herinaivo izany tsy azo raisina io mantsy no valiteny izay nataony HCC momba ny fitoriana Andrajoela izay nizaka zom-pirenena frantsay nanomboka ny taona 2024 miresaka izy ao hoe forclusion rehefa mijery motifan'ilay didim-pitsarana ilay zavatra lazainy frappé de forclusion dia hoe contestation ana valim-pifidianana raha matoa faniriso Herinaivo ange tsy ny contesté valim-pifidianana velively tao anatin'ny requête iny fa invalidation ilay candidature tamin'ny firotsahako fidiana tamin'ny présidentielle tamin'ny 2018 no fototr'ilay raharaha-pitsarana izay nampidirina tamin'ny haute cour constitutionnelle izay ny voalohany ny faharoa manaraka an'izay dia milaza indray izy hoe irrecevable dia rehefa miresaka an'ilay ataontsika hoe irrecevabilité ao izy misy motifa maromaro moa zany ny resahany ao fa ny zavatra tsindriko dia mahakasika an'ilay filazana ao anatin'ilay didim-pitsarana ao anatin'ilay didim-pitsarana ao izy dia milaza fa hoe na dia tamin'ny ataontsika hoe ohatrohatr'izay zany le filazany ao na dia tamin'ny 2014 aza no nivoaka ilay décret amin'ilay naturalisation français anandriamatoa Andrajoela dia azo rehetra no jerena izay décret izay satria efa nivoaka tamin'ny journal officiel français ohatrany mampieritreritra ilay raisonnement hoe tokony mahafantatra daholo zany ny aty Madagasikara amin'izay lalàna mivoaka any ivelany rehetra any zay zany le raisonnement dia mifantanina mipetraka hoe nareo mpitsara ny ACC ireo arane zany kay efa nahafantatra ny fisian'io zavatra io raha io raisonnement io tamin'ny 2014 fananinona tsy nilaza an'izay zavatra izay ho an'ity mpisolo vava ity dia no mafisina fa mampanahy no avy ny firenena raha toy izany avokoa ny fizotry ny fananam-pahefana eto amin'ny tany sy ny firenena ny lalàna eto amintsika no mametra fa vero azy ny zom-pirenena malagasy rehefa mizaka zom-pirenena hafa ny olo-pirenena feno taona tafatsangana ny farany herinandro teo ny KMMR mahajanga 320 na ny komity manoana ny Filomarka Ravalomanana nitarika ny fananganan'izany tany antoerana ny solombavam-bahoaka Jery Randriambolaina samy mamonjy MBS mahajanga
Taoriana ny fanambaran'Andriamatoa filohan'ny tokotiko Madagasikara Marc Ravalomanana ilatsaka kandidata amin'ny Kongresy Nasionaly dia nisy ny fananganana ny komity manohana Marc Ravalomanana na ny KMMR. Ho an'ny fakitra Boen dia tafatsangana tamin'ny fomba ofisialy ny sabotsy lasa teo ny KMMR eto Mahajanga niarana tamin'Andriamatoa solombavam-bahoaka lanto amin'ny distrika Navaratrano. Ya, araka ny hitantsika moa zany tamin'ny Kongresy Nasionaly izay natao teny amin'ny Macron tany Zimbato dia nanamboarana président Marc Ravalomanana ny fito atsako fidiny filoham-pirenena amin'ny taona 2024 dia nanambara izy ho atsangana daholo ny KMMR manerana Madagasikara. Dia androany zany dia hafaliana no milaza antsika fa tafatsangana tamin'ny fomba ofisialy ny KMMR 2023 eto amin'ny faritra Boen. Izay hitantsika manoloana eto ireo birao izay voafidy tamin'izany ny coordonnateur voalohany, coordonnateur alefitra, eo ihany koa ny SG sy ireo mpanompontsaina izay mandafitra amin'izay atao hoe KMMR 2023 izay. Izy ireo zany dia tafavitsosoma tsara ary andrainy andraikitra sy miasa izay miandry azy ireo manomboka amin'ny latsinay zany izy ireo dia efa anao izay asa napetraka amin'izy ireo izay zany. Dia eo ihany koa ny fahavononan'izy ireo izay hoe fanohanana président Marc Ravalomanana izay zany amin'ny fomba rehetra sy amin'ny toromarika ihany koa ampitaina amin'izy ireo zany fa ny zava-dehibe zany le fahavononany zareo birao manoloana ny andraikitra ny menana azy ireo zay zany. Nandritra fivirinana natao teto Mahajanga io dia nisy ireo mpitatana voafidy nandritra izany ny mpandrindra voalohany, ny mpandrindra revitra ary ny mpitan-tsoratra sy ny mpanolontsaina. Nilaza avy hatramin'ny ireo mambra voafidy ireo fa vonona sahady amin'ny adidy sy andraikitra izay sahan'izy ireo. KMMR moa dia komity lehibe fa hipafaritra voety dia ny maika ho antsika rehetra aloha zany dia ny amerina filoha Ravalomanana eo fitondrana hitondra fampandrosoana eo hoe mpanangana fa tsy mpandrava izy ary be ny rava dia amin'izao zany aloha arenina faran'izay aingana fa izay no hitanay vahaolana farany sy voalohany sy farany ampandrosoana ny firenena dia no ny angavy ny filoha Marc Ravalomanana ary izy moa efa nalaiky ny filoham-pirenena dia izay zany no ataona ireto hoe komity manohana ny Marc Ravalomanana izay isika rehetra manohana azy fa izay zany indrindra fotsiny ary anao izay ampandany azy amin'ny fiodinana voalohany. Lafombavao hafa tanteraka mirongatra ny fitrandrana tsy ara-drariny ireo arena voajanahary amin'izao fotoana izao. Manainy amin'ny siny fifandraisan'izany amin'ny fiatrian'ny fifidianana ho avy eto amin'ny firenena ny firaisamonim-pirenena izay talanjona ihany manoloana ny zava-misy. Mitatitra ny vaovao Mialy Rajlombana sy Andry Rakotomalala. Manomboka mirongatra indray ny fitrandrana tsy ara-dalàna ireo arena voajanahary toy ny ala sy ny arena ambanin'ny tany eto Madagasikara. Manay mafy ny amin'ny siny fifandraisana izany amin'ny fiatrianany fifidianana eto amin'ny firenena ireo firaisamonim-pirenena. Nampametra-panontaniana ireto farany eo amin'izay resaka fitrandrahana izay ihany koa ny fifandraisana misy eo amin'ny fanjakana malagasy sy ny orinasa QMM izay heverina ho nanao fifanarahana tany ambadika tany. Fifidianana memanakaiky ve dia lasa atao karazana takalinaina na varoboba politika zany ny arena voajanahary eto Madagasikara na ny arena akibony tany na ny zava-maniry sy ny biby amin'ny akapobeany zany fa zay ny hitanay fa mirongatra be zany izy amin'izao fotoana izao tia moa zany ny fifanarahana tampoka teo lasa mifankaty tampoka le QMM sy le fanjakana ve rehefa akaiky le fifidianana zany fa marina koa aloha fa tapitra le convention d'établissement tamin'ny volana février teo fa misatra mahagaga ihany ny anankiray aloha zay mahasorenanay zany dia hoe maninona tsy niresaka tamin'ny nanieniny firaisamonim-pirenena normal hoe fanjakana sy le secteur privé manao an'le sini fa tokony misy fifampianoana ihany zany satria na ny fanjakana na ny QMM dia samy nangataka anay nidina tany tamin'ny volana mai jona iny zany nanadiady sy nitondra vahaolana rehefa any le vahaolana le hoe espace de dialogue zany zay hoe facilité ny firaisamonim-pirenena. Na dia teo aza ny fifanarahana sy ny fifanaovan-tsony teo amin'ny fanjakana sy orinasa voalaza io tokony nampahafantarina ny zava-misy ireo olona rehetra voakasika amin'izay resaka fitrandrahana izay ho hiatrany ny voalaza.
rehefa samby hanavao ihany rehefa samby iroso ihany naninona tsy natsona ireo olona voakasika fiarahamonim-pirenena mety itomany hoe tsy maintsy izahay no anontaniana hevitra fa reo olona ny fotony kosa hitanay hoe tsy rarina raha ohatra ka lanila ny lalàna nefa tsy alaina ny hevitra tsindrina manokana zao mahakasika ny resaka impôt foncier dia mba hafantatr'ireo ataontsika hoe vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana zay voakasika ny tetikasa ve hoe tsy andotsy olo ny QMM dia mba zavatra hoekeny ve zany io nefa nisan'ny fidiram-bola ho an'ny commune koa io nefa iarahana malala raha le votoatiny dia tsy andoha zany ny QMM dia mahakasika le resaka redevance tsy mazava hoe fomba ahoana moa zany azahoan'ny QMM hijanona am'le hoe 2,500 ihany ny alohany am'le redevance izy tsy orinasa ataoko hoe mitovy amin'ny Ambatovy canaux transformation tsy fantatra zany hoe aviaizany ahafahany miteny hoe nenay dia 2,5 fa zay tsy andoha 5 tsy mazava zany zay zavatra zay ao anatin'le lalàna dia ho avy ihany nefa ny orinasa zay hitrandraka dia andoha 500 i QMM zany hijanona 2,5% fotsiny alohany araka ny fampitam-boavoana avoakan'ireo firaisamonim-pirenena hatrany anisan'ireo toerana hiaran'ny fandripahana ala tsara-dalàna ny any amin'ny faritra nalanjorofo sy faritra loatra mangoro iny anisan'ny latsibatra amin'izany ny hazo ala sy ny hazo voamboana ny rotsaka nandroaka fako sy namafalalana hatramin'ny premier ministre lehibe ny gouvernemanta Christian Tsay Androany nagaga ny maro ny fihetsika nataony noho ny fandraisana ny lalao nosy any anefa tsikaritra fa ireo toerana andalovan'ny délégation vahiny ihany koa no diovina toy ireo fanamboaran-dalana izany hotapenana vonjimaika 430 miliara ariary anefa nanamanana ny lalao nosy andiany faraika amby folo ity ravirazafy maina mbola havatsara katsikajy politika fizaozahoana amin'ny vahiny ary tsy fahaizana mijery na aram-pahamehana ireo no andikan'ny olom-pirenena ny fihetsiky ny mpitondra fanjakana mody manadio androany raha ny fatra no zato miazana kadimbahoaka ohatra feny lavaka ny lalana ka mahatonga fitohana amin'ny fifamovozana lava reny eny amin'ny fatra 720 hektara varitra tsinanana mivangongo toy izao ny fako tsy nisy nandroaka efa andro maromaro elabe mihitsy zao tamin'ny teny nisy farambaran-dalana fa mety adino fanjakana mihitsy ty lalana aty amintsika ty raha mitokony hoe zao amin'ny ty misy tension maty tokony amboarina ny lalana aty fa tsy lalana tsy lara-pahamehana zany ny atao satria ty vezivezy amin'ny vahoaka isanandro isanandro ne be da be mampiasa an'ity lalana ty nefa nijereo ary ty favakisany eto tanàna le ZDSIL ne mandalo sa hoe mitoerana ZDSIL satria misy ivelomany vahoaka ve ZDSIL sa hoe ahoana zany filazana anazy satria mety mikarakara le fifidianana dia amin'ity fitondrana eto amintsika lefa tsy mandeha amin'izay alohany ty fitondrana eto amintsika dia tsy maintsy mifanositosika any zany zareo hoe anaovana le resaka politika 430 miliara ariary ny vola ampiasaina fandraisana lalao nosy izay tsy voafaritra mazava ny fitsinjarana ny fandaniana tandrametaka nefa nihitatra amin'izao na resaka fotodrafitrasa na fampivondrona n'ireo atleta sy ny maro hafa saika ireo toerana izay voalaza fa holalovanyireo délégation aloha ny tena hita fa karakaraina moa zany hoe diovina esorina ny fako tapenana ny lavaka saingy be dia be amin'ireo toerana angamba mety hoe tsy lalovan'ireo atleta dia tsy rarahina hodina tsy hita avela amin'izao avela lavaka be eny amin'ny lalana eny sy ny sisa karazana fiatsaram-belatsia ihany le zavatra misy fiatsaram-belatsia eo anatrehan'le vahiny fa fiatsaram-belatsia indrindrindrindra eo anatrehan'le vahoaka izay nandrotsabato ho an'ireo mpitantana moa zany na ny eto amin'ny tanàna na ny eto amin'ny firenena ka mamparahelo zany tranga izany ary izay indrindra no iresahana ny amin'ny hoe tsy ratsy ilay fanadiovana satria hita zao miparitaka any amin'ny tambajotra misy tompona andraikitra ambony ny premier ministre mandraiky fafa sy ny sisa zavatra tsy atao karazana fiatsaram-belatsia ny tokony anaovana an'ireny fa tokony atao endrika sy tokony atao fomba fiainana mihitsy hoe manome ohatra satria fomba fiteniny hoe ny ohatra dia avy any ambony l'exemple vient d'en haut fa ny zavatra misy zany dia rehefa andray vahiny ohatran'izao vao mody mikoropadropaka sy mody mampiseho fa tena hoe manana an'ilay fitiavan-tanindrazana ho avy zao ny fotoana anatanterana ny fifidianana samy andray lesona ny rehetrarehetra manoloana ny zao fitantanana hita fa tsy mandeha amin'ny laonina eto amin'ny tany sy ny firenena izao tanjon'ny fanjakana ny hitana larina voalohany mandritra ny lalao ireo mpifanadrona amintsika nefa efa niomana roa taona mialoha farafahakeliny ireo atleta malagasy mitaraina fa tsy ampy fampivondronana akory
izao vao mikoropaka ny tompony andraikitra isan'isany voatery mandray fanapahan-kevitra miantraika amin'ny andavanandro ny olona toy ny fanapahan-dalana nanomboka androany noho ny fitaterana ireo delegasiona vahiny voatonga fantatra ihany koa fa tsy avela anoho ny fitadiavana ireo mpivarotra amoron-dalana manodidina ny Mahamasina sy toerana mety andalovan'ireo delegasiona hatramin'ny septambra avy tany ny lalao. Pejiny fahasalamana efa miakatra tsikelikely ny maripana manerana nosy amin'izao fotoana izao. Maro ireo sotra retina misy eo noho izay fiovavany toetrandro izay eo ny sery sy ny gripa fa mamely ihany koa ny aretin'andro vokatry ny hafanana. Azo soroana tsara nefa ireo voatanisy ireo amin'ny alalan'ny fihinanana sakafo ara-pahasalamana hoy ny mpitsabo. Mihamafana ny andro manerana ny nosy tao anatin'ny andro vitsivitsy izay raha manantananarivo izao dia efa nananika ny 20 degré celsius izay maripana izay ho an'ny androany alarobia. Mbola isy fiakarana io maripana io amin'ny herinandro ambony raha ny voalaza ny sampana mpamantatra ny mety ho toetry ny andro. Maro ireo olona mitaraina ho marary an-dolava sy voan'ny gripa noho izay fiovaovan'ny toetrandro izay. Antony maro no mety mahatonga izany araka ny fanazavana ity mpitsabo ity. Efa fantatsika aloha zany fa efa manomboka mihamafana ny andro dia arakarak'izay fiovan'ny climat zay zany toetrandro zay dia matetika misy fiatraikany amin'ny fahasalaman'ny vatantsika olombelona foana zany zay. Tsy fahampihindrano zao dia mety anisany mety hitarika an'izay fiovan'ny toeram-pahasalamantsika zay zany mety anankirotana fomba fiasan'ny ny ao anatin'ny vatana sy ny appareil cardiovasculaire ohatra na ny resaka hoe fo sy ny lalan-drano mety misy fiatraikany amin'izay ny izay hafanana be loatra zay zany. Eo koa ny fiovan'ny toetrandro resaka gripa sy ny ohatra zany mety anisany ihany koa satria misadapy amin'ny toetrandro eo zany ny vatan'ny olona dia mety misy fiovana kely amin'ny na ny fiarovana na ny tanjaky ny toe-batana zany. Ankoatra ny fanatonana mpitsabo, zava-dehibe ny fisotroana rano amin'ny fatra ilain'ny vatana sy ny fihinanana sakafo ara-pahasalamana ahafahana mampiakatra ny hery fiarovana hoy hatrany ny nambarany. Ny hoe mampafana ny andro zay dia eo zany fisotroana rano betsaka mihoatra n'ilay litatra sy tapany eo zany indrindra ho an'ny olona miasa vatana zany mitombo ny rano taky ny vatana zany mba ahafahany miasa normal. Dia eo koa ny fihinanana an'ireo karazana voankazo zay mitondra vitamine C zany eo voankazo be dia be ny voankazo eny amin'ny eny zao vokatra afaka hohanina daholo zany hanampy amin'ny hery fiarovantsika. Efa hiditra ao anatin'ny vanim-potoana ny pesta ihany koa isika amin'izao fotoana izao. Fepetra tokony raisiny tsirairay voalohany fitandrona ny fahadiovana isoroana ity valan'aretina ity. Raha misy ny tranga mampiayay toy ny areti-tratra sy ny fisiana todo-tarimo amin'ny vatana, ny fanatonana dokotera tsy misy atakandro no vahaolana ahafahana mitsabo izany hoy hatrany ity mpitsabo ity. Fa niakatra n'isan'ireo mpizahantany hitsidika ny Madagasikara nanomboka ny taondasa. Inona tsy ho tratra nefa ny tanjona napetraka ho mpizahantany iray tapitrisa hatramin'ny taona 2024 raha toa ka tsy misy mijery ny fototra afitrasa. Eo ihany koa ny fanatsarana ny fandraisana ireo vahiny, ny resaka tsy fandriampahalemana, sy ny dirana amin'ny maha-matianina bebe kokoa ary farany fanadiovana ny tanàna sy ny fanamboaran-dalana. Ravorazafy-maina mbola avatsara no mitatitra ny vaovao. Nosy be sy Sainte Marie no toerana be mpitsidika indrindra eto Madagasikara. Manana trano fandraisam-bahiny manodidina 2,000 isy Nosy be raha anisan'ireo toerana tsara indrindra safidiany vahiny tonga eto amintsika koa sy Sainte Marie. Mandeha ila ihany anefa izany satria mivantana amin'ny fiaramanidina amin'ireo toerana ireo ny vahiny ary tsy tonga aty Antananarivo ny ankamaroany na mandalo fotsiny aza. Mila fikojakojana ary fanavaozana matetika ny tontolon'ny fizahantany. Manana andraikitra mitondra anatsara ireo singa tena iakina anty sehatra ity. Anisan'ny tena voalohany indrindra zany dia ny infrastructure. Hiteny ohatra fotsiny, ohatra Tamatavy zany zareo zany mihevitra hoe hanao tourisme d'affaires dia nanao discussion zay dia hoy zareo tourisme d'affaires ve dia hoy zareo hoe ie dia tonga dia inona ny ao an-dohako. Tanànan'ny Tamatavy feno gokagoka sy lavadavaka ary loto. Tsy mety ny tourisme d'affaires na ohatra ka tsy misy zany hoe homme d'affaires andeha anaty toerana feno lavadavaka sy feno loto no embouteillage. Dia izay mahatonga an'izy hoe grosso modo infrastructure zany ilay izy. Dia anankiray izay tena mbola tsy dia tena développé taontsika dia le professionnalisme. Tsika zany mieritreritra hoe mahay mandray, tsika mieritreritra hoe manana tsikitsiky fa
mafy ny concurrence tsy ampitsony zany tsy zay le izy fa zay le hoe misy parametre maromaro le izy a dia mila zany ohatra miqa mila mahatsapa hoe ianao ve dia ampiseho zao dia tsy le tourisme tsy ohatr'izay. teo anelanelany volana janoary hatramin'ny volana jolay 324 manodidina ny 1,4 isa ireo mpizahatany nitsidika ny Madagasikara. Retapitrisa no tanjona hatramin'ny taona 2024 fanovana maro no azo atao ampiroboroboana ny fizahatany noho izany. Tafiditra ao anatin'izay ny vokatry ny fivavahan'ny toetrandro izay tokony ararotina ty amin'ny toerana misy torapasika. Secteur porteur secteur tena mandeha io ary mampisy avenir amin'ny Madagasikara io raha tena mieritreritritsika amin'ny zava-mitranga amin'izao fotoana izao. Hitanareo io canicule miseho any an-dafy io be dia be zao amin'izao fotoana izao mandosotra manao vacances amin'ireny toerana ireny dia fahita mihitsiny be dia be no manao annulation be dia be mifeno ny hotely. Manana ny mampiavaka azy Madagasikara amin'ny lafiny rehetra. Potika tsikelikely anefa izany vokatry ny ampihimamba taon'ny mpitondra sy ny findrandrahana tsokosoko sy ny harem-pirenena izay saika tsy hita. Simba ny fahantrana ihany koa ny toe-tsaina ankamaroan'ny olona ka lasa mangalatra mamono mahafaty noho ny vola ary tonga hatrany anaty efitrano fandraisam-bahiny mandroby ireo mpizahatany. Amin'izao vanim-potoan'ny fialan-tsasatra izao manjaka ny asandalo eny amin'ny lalam-pirenena antony mampitsoaka ny vahiny tsy ho tonga eto Madagasikara ihany koa izany. Fitaterana nisy ny fitarenana nataon'ireo mpandeha taxi brosy teny amin'ny fahasankarana fataraiky ny fiangan'izy ireo teny antoerana Omaly. Nanazava ny flo eo ny evin'ity tompiantsonana ity fa nanatanteraka fivoriana fandraisana fepetra niaraka tamin'ireo tompon'andraikitry ny fitaterana isoroana ny lozam-pifamoivoizana izy ireo antony natonga ny fahatarana. Teny antoerana nanangona ny vaovao mialira azy nombana sy Andry Rakotomala. Tamin'ny folo ralina Tanomany voaniainga teny amin'ny toby fiantsonana fahasankarana ireo taxi brosy mihazo ny lalam-pirenena fahafito Omaly raha tokony anga tamin'ny efatrora tolakandro. Nisy ireo olona nitaraina sy nametra-panontaniana mikasika izany fahatarana izany. Nitondra fanazavana mikasika ny zava-nisy ny filopitantana ity toby fiantsonana ity izay nilaza fa nanantanteraka fivoriana niaraka tamin'ny ministeran'ny fitaterana mikasika indrindra ireo fepetra tokony ary tsy maintsy raisina isoroana lozam-pifamoivoizana izay naharatrana sy namozana n'olona maro ary nahasimbana fananana izy ireo. Niakatra bebe kokoa hatramin'izany venaka ty lozam-pifamoivoizana teto amin'ny tompetsona amin'ny fahasankarana mihazo amin'ny RN7 fepetra raisinay voalohany indrindra nitona miverina amin'ny maha-olombelona tsy ekena ikeo zany ny tomobile tsy aneta fa tonga eto amin'ny tompetsonana dia tsy ara-dalàna ny papier dia ajanonay zany a dia solona ny tomobile hafa fa tsy manaiky an'izany a ny mpitatana ny tompetsona amin'ny fahasankarana ny tomobile tsy tsara na resaka pneu tsy tsara ny kojakoja ny ohatra hoe resaka plaquette resaka jiro sy ny sisa dia ajanona ikeo tsy avelanay mandeha satria miteraka ny accident izany rehetra izany. Ny avinentana zany a dia noferana araka ny fivoriana tany amin'ny ministère amin'ny fitaterana fa tsy maintsy hajaina le 20 cm 0,80 ny aviny ary tsy avela ivelatra be na asina bisikileta PDP na asina resaka pneu PDP ohatra zany ho an'ny tobile mandeha Fort Dauphin ary ny eto efa miresaka Fort Dauphin ty any a dia beto moa ny karabe mandeha Fort Dauphin PDP talata lakamisy sabotsy dia noferana 80 koa na dia atao hoe betsaka izy mpandeha ho aminy ary indrindraindrindra mpandeha ho anatiny koa dia ajaina araka ny voasoratra ao amin'ny lisansa na ny carte grise. Ny mpandeha koa zany a nraisina eto koa fa tokony ho tonga ara-potoana eto izy a fa tsy tara be vao tonga dia avy eo ifanenjika le tomobile anenjika karavanina. Eo ny tsy fitandreman'ny mpamily fa anisan'ny antony goavana miteraka ny lozam-pifamoivoizana any amin'ireo lalam-pirenena ihany koa ny faratsindalana miopampana izay miteraka fahasimban'ny fiara. Noho ny lalan-dratsy dia raha lalana atao hoe vita adiny valy teo aloha dia tsy vita raha tsy adiny 9 ankehitriny satria no mifaratsy ny lalana dia mandeha mora le tomobile. Noho izany reraka dia reraka le chauffeur satria lasa mitombo le ora anaovana ny lalana. Ao fanampan'izany koa nefa manampitrotraka azy a ny lalana efa ratsy a pièce de rechange zany hoe ireo resaka pneu kojakojana fiarakodia rotile na plaquette efa ratsy raha marika raha teo ny lalana efa ratsy dia vetivety koa dia simba indraindray za miala eto Antananarivo dia tsy tonga any amin'ny sud-est na tonga any Morondava na tonga any Tiliara fa iny an-dalana dia simba miteraka accident koa zany faratsin'ny pièce de rechange zany.
araka ny voalaza hatrany dia anao fidinana ifotony eny amin'ireo lalam-pirenena hijeritra fiara taksi borosy tsy manara-dalàna ireo tompona andraikitra ny fitaterana sy ny eo anivon'ity tobim-piantsonana ity amin'ny herinandro avy io. Isy avy hatrany ny fepetra ho raisina ho an'ireo taksi borosy mbola mini mandika ireo toromarika sy ny lalàna napetraka isoroana izay lozam-pifamovozana izay. Efatra isanjato ihany sehatra manara-dalàna eto amintsika raha misy sehatra amin'ny tsy ara-dalàna ny 6 isanjato ambiny. Sarotra ny manangana orinasa eto Madagasikara ary tsy manamora izany ny fanjakana kanefa azo eritreretina hitondra fampandrosoana ny tontolo ny fandrarana. Tsy afana misehatra amin'izay anefa ny fantrana amin'izao fotoana izao raha ny fanadihadiany Ravirazafy-Mainina sy mbola hava tsara. Asa mahavelona sisa no tadiavin'ny tanora malagasy fa tsy asa maharitra ary afaka hiteraka fampandrosoana. Io tsy fampin'ny enti-manana, sarotra ihany koa ny fikarakarana ara-taratasy amin'ny fananganana orinasa. Sehatra maro anefa no azo trandrany eto amintsika ary azo ifampitahana amin'ny any ivelany. Misy ifandraisany fahantrano firenena iray sy ny entrepreneuriat. Ny entrepreneuriat eto amintsika dia 400 formel, 7 isanjato informel. Raha mpandroso firenena ianao dia marina fa tsy ampy izay. Ka zahay dia irona sy ampirisika any amin'ny fandrarana fa io dia ananana finoana fa hitondra fandrosoana ho amin'ny firenena. Mitodika miantsehatra bebe kokoa mankany amin'ny resaka fandrarana sy fitantanana. Resaka fandrarana sy fitantanana dikan'izay zany sady afaka miasa any amin'ny entreprise no afaka koa mamorona asa ho amin'ny tenany koa. Dia morona mankany amin'ny développement, morona mankany amin'ny environnement, éducation, dia miezaka eritreritra mitondra stratégie rehetrarehetra ahafahany paikady rehetrarehetra ary miara-miasa amin'ny mpiara-monatoka rehetrarehetra andehanana any amin'izay entrepreneuriat mitondra fandrosoana izay. No tsy fampinisehatra nomena ny tanora amin'ny tontolon'ny fandrarana no nisokafany sekoly ambony iray ny Ambomiandra. Ireo seha-piariana mety hiteraka asa avy hatrany no natao ary misy ihany koa fiara-miasa amin'ny any ivelany izay tena zava-dehibe ho an'ny tanora. Mbola malalaka eto amintsika ary vitsy-pisehatra ny tontolon'ny fizahan-tany, ny sakafona sy fandraisam-bahiny, ny atao hoe agribusiness sy ny agrobusiness izay ifantohan'ny sekoly ihany koa. Vaovaon'ny finoana totosa tao anatin'ny filamenana ny Zakaben'ny Diakona Loterana natao tao Mahajanga. Fampianarana maro no natao tamin'izany ankoatra ny fanimpom-pivavahana. Ny fampianarana ny atao hoe diakonia no ny fampizarana tamin'ity indray mitoraka ity. Samamontsy MBS Mahajanga. Ny farany tamin'ny farany herinandro lasa teo ny Zakaben'ny Diakona izay nataony FLM eto Madagasikara teto Mahajanga. Zakabe izay nandraisana ny fivorim-be ho an'ireo FLM rehetra manerana ny Madagasikara. Teto Mahajanga, teto amin'ny Tsaramaroso no nandraisana an'izany Zakabe izany. Nahitana avy amin'ny faritra maro samihafa ary nahitana ihany koa mpizaika manodidina ny 2 alina eo eo. Tonga nanatrika an'ity Zakabe ity moa ny filohan'ny FLM sady nitony ny tenin'Andriamanitra tao anatin'izany fihaonam-be ny diakona eto Madagasikara izany. Lesona tsoana dia ny fijoroana vaolombelona le amin'le faneva fa hiposaka tahaka ny fahazavany maraina ny fahazavanao. Dia saran'izany resaka fahazavana indrindra fa fiansana ny rosahirana sy ny mahantra hoe aza-piry velona amin'ny raha lahinao tendra amin'ireo namanao izay mahantra dia ijovavelona amin'ny fahazavana. Izany tena hoe maromaro izy ireo anatin'ny sary io sary maromaro entina mody alainareo sarinareo fa raha fitinina ny lesona antsoany tao anatin'izany herinandro izany dia manodidina ny asa diakonia eo anivony sehan'ny FLM no notoriny sy nazavaina teto amin'ny tia panja manalaka ny eto Mahajanga ity. Namafy moa ny filohan'ny FLM fa atao isaka ny 3 taona ity Zakabe ny FLM ity. Tamin'ity nampianarana mahakasika ny fomba fijery mahakasika ny atao hoe diakonia. Izany hoe anjara asan'ny diakona ny mitarika eo amin'ny resaka diakonia eo amin'ny fiangonana.
nampianarana teto moa zany ny atao hoe diakonia eklezialy ny anarana tetony hoe diakonia apostolika, diakonia profetika, ahafana malala ny mission'ny fiangonana, tsy afa-misaraka amin'ny mission'ny fiangonana, ny fijerena ny maha olona sy ny olona manontolo. Reo zany no antom-pisian'ny diakona. Ny diakona tsy ilay olona miasa fotsiny eo amin'ny fiangonana ka manompo araka an'izay fitandremana latabatra tao, fa tena manao asa diakonaly, dia izay zany no naverina, napatsiahivina, nampianarina tao anatin'izay zaikabe zao. Farany eo amin'ny maresaka avy any ivelan'ny faritra maro manerana n'izao tontolo izao no mitondra faisana vokatry ny fiovaovan'ny toetry ny andro na hafanambe miopampana na orambe miopampana tsy lazainy intsony antsika diso tafahoatra izany rehetra izany ho taratry ny fampitehany tontolo iainana saika iainany firenena maro manerana n'izao tontolo izao. Asin'Andriamalala, Mano Randriamalala. Hafanambe miopampana na ilay antsoina hoe canicule no mandravarava faritra maro any ivelany any amin'izao fotoana izao. Anisan'izany ny faritra maro ao Frantsa, ao Grèce dia mijoalajoala ary mandrava tanana sy ala ny afo vokatry ny hafanana diso tafahoatra. Tahaka izany ankoa any Hawaii. Any an-toerana izao, maro ireo olona mahay ny afo ary manansaotra ny fitadiavana ny vata mangatsiaka andreo namony endry noho izy ireo kila frehitra. Any Grèce, sarotra ny fivezana ny afo, tafiakatra 20 mahery ireo namony endry. Mbola tsy mety midina ambany 120 degré Celsius ny maripana hatramin'ny androany. Araka izany dia efa miatra ny loza vokatry ny fiovaovan'ny toetry ny andro ary hita miatra aman'aina izany amin'izao fotoana izao. Izay ihany koa ireo manakatona ny fiarana tamin'ity alarobia ity mankasitraka fenanao nanaraka ny antsipriam-baovao hatramin'ny farany fandarana ahoana marina Global News ary ny Sahila zao no arahinao avy hatrany aoriana izao fampalalam-baovao izao. Mécanique les Templiers izay kosa no lohateny horonan-tsary indray miseho atolotry ny fahitalavitry ny NBS-anao any io alina. Ny tenako tompoko lasy tongo vavy mametraka ny mandrapitafa ho manaraka indray. Veloma tompoko.